Fijaliana indray no miarahaba antsika rehetra izay manaraka sy miaino izao fandaharana izao. Ato anatin'ity fotoanan'ny androany ity dia hijery lohateny anankiray isika andraisantsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra mba ho fankahirezana ary mirary indrindra ny mba hitondra fiadanam-po sy hitondra famonjena ho an'ny tsirairayany izao hafatra izao. Ka mialoha indrindra ny andraisantsika sy andiniantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia mbola manasa anao hiaraka hanondrika ny lohantsika ary hiara hivavaka isika. O Andriamanitra tsara sy masina ny an-danitro, misaotranao indray izahay fa Andriamanitra fitiavana ianao ary tsy mitsahatra ianao ny mitari-dalana anay ho amin'ny lalana izay ahasoanay enina dia toa tsy takatry ny sainay azy izany matetika. Mamindra fo aminay mandrakariva ianao ary mbola hitalaonay hatrany ny amelanao ny elokay. Dia mampianara anay ka raha indray ny teninao izahay ankehitriny, ianao eloha lalana ny teninao amin'ny alalan'ny fananao masina mba hazava aminay ny hafatra izay tianao ampitaina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonona sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Androany dia hijery mahakasika indrindra ny vavaka anankiray nataona mpanompon'Andriamanitra izay voatantara ao anatin'ny soratra masina isika. Tsy iza izany fa ilay lehilahy izay efa somary nahazoazo taona ihany izy, efa lehibebe ihany izy. Simona ny anarany, tena marina moa Simeona, izay no ao anatin'ny soratra masina. Ari ny tantara sy ny vavaka izay nataon'izany mpanompon'Andriamanitra izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka 2 manomboka eo amin'ny 1:7 ka hatramin'ny 1:2 ary anasananao ampanajana izany iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany andalan-tsoratra masina hitondrana fampahirezana ho antsika amin'ity androany ity izay. Izao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra. Dia fahazavana hazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Sotran'Andriamanitra isika ny amin'izany tari-dalana izany, fa raha resaka ny mahakasika ny vavaka izany isika dia anankiray sarobidy isan'ny tokony hodinina ny mahakasika ity vavaka nataony Simeona ity. Ny soranan'Andriamanitra dia ny fampafantaran'Andriamanitra antsika mazava. Ka andelo jerentsika voalohany ao anatin'ny fotoana fohy hoe iza moa ity lehilahy antsoina hoe Simeona ity. Raha somary miverina kely ery amin'ny 1:5 isika dia misy fanambarana tsotra mahakasika an'izany lehilahy atao hoe Simeona izany ambaran'ny soratra masina. Indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy. Mitoy eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20 ny vaky tenintsika. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin'ny Tompo. Ary nentin'ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy. Ary rehefa nampidiry ny ray aman-dreniny Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza dia mitrotro azy izy ka nideran'Andriamanitra. Simeona, voalohany indrindra, lehilahy marina Simeona. Hita eo amin'ny 1:5 izany. Mivavaka izy ary ao anatin'izany hoe olombavaka izany no nahitana taratra
ny mahalehilahy marina any Solomona, lehilahy feno fanolorantena, mpivavaka tsara araky ny fanoritana mazava omen'ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy nanana ny fanahy masina i Simeona, lehilahy niaino ny fanahy masina ary lehilahy nanaiko tarihiny ny fanahy masina, araky ny hita ihany koa eo amin'ny 520, 420 sy ny 720. Fa manahoana ihany koa ity lehilahy antsoina hoe Simeona ity, voalaza mazava fa lehilahy niaina sy niandria ny fiavian'ny mpamonjy. Zao no nilazany azy tao anatin'ny soratra masina hoe niandry ny fampiononana ny Israely. Andriamanitra ahitahantsika mba hanome antsika toetra tsara tahaka izay nananany Simeona, satria ny faniriana dia mba ho mpivavaka tsara tahaka ny Simeona isika, mba ho mpivavaka manana ny fanahin'Andriamanitra, miaino ny fanahin'Andriamanitra ary manaraka ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra isika. Isika moa zany zao dia ao anatin'ny vanim-potoana iandrasana indrindra ny fiavian'i Kristy fanondrony. Zany no teo amin'ny Simeona. Tsy hoe noterena izay lafin'ny fahefatra izay tamin'ny toetran'ny Simeona, fa dia tao anatin'izany vanim-potoana izany izy. Toa asy ianao izay manaraka izao fandiniana ny tenin'Andriamanitra izao. Ka izay no tapany anankiray voalohany, tsara ho fantarina eo anatrehany hoe mivavaka amin'Andriamanitra isika. Nanana an'ireo toetra efatra ireo izy, marina, feno fanolorantena sy mpivavaka tsara, nanana ny fanahy masina sy ny aino, ary nanaiko tarihiny izany fanahy masina izany, ary indrindrindrindra olona niandry fantatra ny fiavian'i Kristy mba ho hitan'ny masony izany. Eto amin'ny tapany faharoa dia tiana ny anasa antsika andinika tsara hoe ino moa zany lay antom-bavaka sy hita taratra tao anatin'ny vavaka izay nataony Simeona. Eo amin'ny 520, 720 dia milaza sady ny tenin'Andriamanitra hoe nideran'Andriamanitra i Simeona. Ny vavaka nasandratry ity lehilahy efa lehibebe ity zany dia fiderana an'Andriamanitra. Zay no hita misongadina voalohany, ary ankahirizana antsika hoe ao anatin'ny vavaka aza adino ny fiderana an'Andriamanitra. Eo amin'ny 720 dia nanaiky ihany koa i Simeona, hita taratra zany nanaiky ny fambonian'Andriamanitra izy. Zao no fanambarana ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao. Ny lefitra mihitsy zany i Simeona, ary dia nanandratra mihitsy izy hoe io Andriamanitra io no tompony, fa izy dia mpanompo ihany. Ny lefitra ary nanaiky ny fambonian'Andriamanitra i Simeona. Tao anatin'io vavaka io ihany koa dia hita ihany koa nefa, ary nahatsapa ity lehilahy ity rehefa dinihina tsara ny vavaka izay ataony. Eo amin'ny 720, Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra, ary tsapany Simeona zany hoe io Andriamanitra io ny tompony, sy mandahatra ny zavatra rehetrarehetra arak'izay ahasoa. Nanaiky ny fambonian'Andriamanitra izy, fa tsapany ihany koa fa tena miasa ao anatin'izay famboniana izay Andriamanitra, dia ny lefitra tanteraka tamin'Andriamanitra i Simeona. Nanana ny vavaka feno fanetretena i Simeona. Fa ny anankiray ihany koa dia hita atao anatin'ity 720 ity ihany koa, fa zava-dehibe ho an'ny Simeona zany atao hoe fiadanan'Andriamanitra izany. Olona hivaky teny, alefanao amin'ny fiadanana.
ny fitoeran'ny fiadanan'Andriamanitra ao am-poniny tsirairay avy eo anatrehan'izao fiainana feno rotoroto izao dia tena sarobidy tokoa satria tsy afaka hiatrika an'ity fiainana feno korotana ity isika raha tsy ny fiadanan'Andriamanitra mihitsy no mifesy manapaka ny ao anatintsika ao. Io ilay nitenenin'i Jesosy taty aoriana rehefa tamin'ny fotoana niarahany tamin'ny mpianatra hoe fiadanako no omeko anareo. Tsy mitovy amin'ilay fiadanana resahana amin'izao tontolo izao ny fiadanana izay omen'Andriamanitra mitoetra ao anaty izany ary zava-dehibe ho an'ny Simeona izay hoe fiadanana avy amin'Andriamanitra izay. Koa ireo lafin-javatra vitsivitsy ireo dia hita taratra tao amin'ny vavaka izay nataon'ity lehilahy Simeona ity. Nientehitra tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra i Simeona. Ny zavatra anankiray eo amin'ny faraparany amin'ilay vavaka nataon'i Simeona izay ohatry somary manaitra ihany tokoa dia ny fisian'ny toe-po sy ny toe-tsaina tsy matahotra ny atao hoe fahafatesana. Vonona ny ho amin'izany lalana izany izy satria niorina tsara tao amin'Andriamanitra ny fiainany. Dia hoy ny teniny hoe ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao fa ny masoko efa nahita ny famonjenao. Ry mpiaino ajaina. Ingany mba ho tafahorina ao anatintsika ny fitiavana, ny fahatokiana sy ny fanantenana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Olon'ny vavaka isika ary mampirisika antsika mba hivavaka hatrany. Simeona zany namafisina hatrerim-piandohana fa lehilahy efa elaela ihany izy, efa nahazoazo taona ihany, fa dia naharitra tao anatin'izany fiainam-bavaka izany ity lehilahy Simeona ity. Dikan'ilay anarany hoe Simeona moa dia ny hoe miaino. Ary azo antoka fa Andriamanitra dia miaino atsika rehefa manandratra ny vavaka isika. Ka isaky ny mivavaka zany dia mankahery antsika rehetra fa miaino atsika Andriamanitra dia aoka isika hideran'Andriamanitra, aoka isika hanaiky ny fahalehibeazan'Andriamanitra, aoka isika hatsapa fa io Andriamanitra io dia mandrindra sy mandamina ary mitantana ny zavatra rehetra ho amin'izay hahasoa antsika. Dia ho tohizantsika ary ho farano antsika izay voambara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ity vavaka manokana nataon'ny Simeona ity. Hoy ny toy ny teny: ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Tsy manavakavaka Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mitsinjo, mijery ny tsirairay avy. Ary izany tsy tokony hampiahoatra antsika mihitsy na ahoana toe-piainanao raha milaza ny tenin'Andriamanitra hoe namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, tsy misy ankanavaka izany. Marina fa ery amin'ny 2:13 dia voatsindro manokana indray ny mahakasika ny hoe Israely olonao. Kanefa ao anatin'ireo rehetrarehetra ireo dia tsy manavaka Andriamanitra ary mankahery ny tsirairay avy izay efa niezaka sy nilofo tao anatin'izany fiainam-bavaka izany. Mahereza mitohiza hatramin'ny farany fa Andriamanitra miaino io Andriamanitritsika io. Aoka mba ho ao amintsika ny toetra izay nananany ity lehilahy Simeona ity. Mandray lesona moa isika, mandray fianarana isika araka izay ambarany tenin'Andriamanitra. Dia ny tompony no hitantana sy hivimbina antsika tsirairay avy ka tonga antsika ho vonona ny amin'ny fitsenanan'i Jesosy, satria dia ho avy tsy ho ela tokoa io Jesosy izay resahana ato anatin'ny soratra masina io. Ho avy tsy ho ela izy. Miandry an'izany isika dia mba hanana fanantenana sy fahatokiana ny amin'ny famonjena araka ny voambara ato anatin'ny soratra masina na isika na manahoana
toerana misy antsika. Andriamanitra anie hampitombo ny fahasoavany, hiampy fahasoavana ho amintsika rehetra izay manaraka sy miaino dia mba hitondra soa antsika tokoa izay fanazavana noentina avy amin'ny tantaram-piainany Simeona sy ny vavaka izay nataony izay. Hivavaka isika hamarana antsika izay fandiniana ny tenin'Andriamanitra fo izay. Andriamanitra ay tsara sy masina ny an-danitro, misaotra ny amin'ny oam-piainana izay nomenao ilay lehilahy nanam-paharetana teo amin'ny fiainam-bavaka Simeona. Misaotra satria Andriamanitra mpiaino vavaka ianao. Misaotra ny amin'ireo toetra izay nomenao sy nampafantarinao anay ho tokony hanananay ihany koa, mba ho marina, mba ho mpivavaka mitohy mandrakariva izahay, mba olona hitoky amin'ny fahatsaranao, mba olona hiantehitra amin'ny teninao, ary mba olona hanapaharetana eo amin'ny fiandrasana ny fiavianao. Fantatray fa ho avy tsy ho ela tokoa ianao araka ny teninao, kanefa Tompo mbola mangataka aminao izahay, ampio ny herin'ny fanahinao masina ny mpiaino rehetra izay manaraka izao fandarana izao, mba hanana izany faharetana miorina eo aminao izany eo amin'ny lafim-piainana. Ny voninahitra sy ny dera dia ho anao irery ihany, ary amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana sy angatahana ny vavaka. Amen.